Efa voasazy ny malagasy hoy ny fanazavana nentin'Andriamatora John Argentina avy amin'ny Front Patriotique malagasy araka ny hevitra ity mpanao politika ity moa dia ny mpanao politika tompona andraikitra amin'ny fanasazinan'ny malagasy dia tokony hiaran'izay sazy zay ihany koa. Raha ny sazy zany hoe mety hiatra amin'ny Madagasikara raha jerena tokoa dia le sazy io raha tokony ho izy dia ireo azo atao hoe milaza manam-pahefana angamba no tokony saziana fa tsy malagasy rehetra. Ny zava-misy anefa amin'izao fotoana izao azo atao hoe voasazy tsy vidiny ihany tokoa malagasy amin'ny fangalana ny arena ho aminy ary indrindrindrina ny fanararotana izay natao ary anisan'ny natsapa sy nijeran'izany teo amin'ny firenena mikambana tao amin'ny komision fisahana momba ny zon'olombelona izay natsapa fa betsaka tokoa ny tany malagasy no lasan'ny orinasa matanjaka hatrany atsimo ka hatrany avaratra andrefa natsinanana dia voateny tao moa ny QMM, Ambatovy, ireo plaque maromaro amin'ny fitandrana petrôla, eo koa ireo agrobusiness amin'ny fambolena Chateau-Rofin amin'ny faritry ny Orombe, amin'ny faritry ny Majunga. Araraka ny fantatra moa izany raisika ohatra zao misy fanadihadiana nataona mpanao gazety maromaro amin'ny faritra atsimo ary ny QMM izao dia araka ny résultat azo misy aloha dia misy contrat natao izay nanomezana ny QMM 54 000 hectares 54 000 mahery eritrereto amin'izany zany hoe aiza ho aiza tanàna firy no rava amin'izay. Tsy vitan'izay fa rehefa natao koa ny kajikajy amin'ireo tompom-barotra izay azon'ny QMM dia eo amin'ny 0,24% fotsiny no hiditra amin'ny firenena malagasy. Firenena malagasy moa ve tena malagasy marina sy ao mbola vitsivitsy fa tena mipetraka izay ka rehefa jerena dia efa voasazy tokoa malagasy amin'izao fotoana izao no fahatrana mahazo azy.